Hahazo Fiofanana nanao ny Asa Fambolena sy Fiompiana Ireo Voafonja Manerana ny Madagasikara. Niroso tamin'ny fifanaovan-tsonia fifanekem-piaraha-miasa ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana, niaraka tamin'ny Ministeran'ny fitsarana ny aprily 2024 tao Anosy. Niompana tamin'ny fijerena ireo paikady amin'ny Asa Fambolena eny anivon'ny fonja. Hisy araka izany ny Fiompiana, ny teknikam-pamokarana sy fampitaovana amin'ny famatsiana masomboly eny anivon'ny fonja. Etsika ho fanomezan-danja ny zoma olona ireo voafonja ireo ka ahatonga azy ho mpamokatra matianina amin'ny sehatry ny fambolena sy ny Fiompiana rehefa tafaverina eny anivon'ny fiaraha-monina indray. Dingana hatratrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo izany. Anoanana ny fahavitan-tena ara-tsakafo ny fonja. Fahavitan-tena-tsakafo izay iverenan'ny fahasivy napetraky ny filoham-pirenena dia manerana ny Madagasikara amin'ny fianakaviana rehetra ary amin'ireo sehatra rehetra tsy adino amin'izany ny ireo voafonja kanefa milafo maro ihany koa ny tanjona sy ny vokatry ny fanarana sy ny asa izay atao araka nambaran'ny ramatoa Ministry fitsarana teo dia misy ny ireo tany maro izay ananany Ministeran'ny fitsarana amin'ireo atao hoe campeno ira Madagasikara. Hitanareo moa le cartographie de campeno ary ireo voafonja kosa dia rehefa mivoaka mifonja dia atao izay anomanana azy iverenany eo amin'ny fiaraha-monina ahatonga azy ho acteur économique indray eo amin'ny izay fiaraha-monina iverenany ka sady fanoanana ny fahavitan-tena ara-tsakafo eo anivon'ny ireo toeram-pamonjana zany sy afaka ihany koa izy manampy ny fonja hafa ezahantsika atao fanomezana-tsaikefa sy fahaiza-manao an'ireo voafonja raha ohatra zao ataontsika hoe fambolena mangahazo ohatra satria zay zao nefa avy hatrany dia tsy fotoana ihany fotoana ela fa mitoerana izay efa azo anaovana an'izay satria arakaraky ny faritra moa ny voly atao amin'ny toerana sy efa fotoana azo anaovana an'izay dia efa izara bouture de manioc ny Ministeran'ny fambolena sy ny Fiompiana tonga dia efa hanomboka dia mialohan'izay moa tsy maintsy misy ny fanofanana an'ireo voafonja, misy ny fiaraha-miasa amin'ireo tompon'andraikitry ny fonja amin'ny fametrapetrahana izay fitondrana sy ny fanarahana mafy sy ny encadrement an'ireo voafonja amin'ny lafiny samihafa zay dia mino aho fa efa mipetrapetraka avokoa dia rehefa manana an'izay fahaiza-manao izay izy dia afaka koa ho lasa mpisehatra eo amin'ilay fiarina zay nanaova ny fianarana tao amin'ny camp pénal zay niara Ministeran'ny koa manoana amin'izao ezaka atao zao ary tenay manamarika fa tsy mandalo fotsiny zao fa fametrahana ny ataontsika hoe cadre de collaboration ny nanaovanay mianadaso ny teto fa iverina fa na afaka 10-20 taona any dia itoy foana zany fiaraha-miasa any fikendrena ny fahavitan-tena ara-tsakafo ny malagasy voafonja zany. Zava-dehibe ny fiaraha-miasa satria sady ho fiantoana ny fanjarian-tsakafon'ireo voafonja no ahazony traikefa amin'ny Asa Fambolena sy Fiompiana ary amatsiana ihany koa ny fonja manodidina. Amin'izany dia hiena sy ho maivana ny vola mivoaka amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fampidinana ny fonja. Atomboka ny ambositra ny fametrahana ity tetikasa ity amina velara-tany 500 hektara izay efa vonona.